Antoktim miomana amin'ny fameloma maso ny boriboritany faharoa. Raha rahampirenena ankehitriny aoka izay ny fampanantenana hoy ny RMDM. CVO sy ny fihibohana ahoana ny hevitry ny olona. Tompoko lasy sy tompoko vavy manohitra ny araba ao antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity arivariva ity. Tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao avy any Antsirabe avy hatrany ary noetsika misantatry ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nisy moa ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina izay misitraka tombotsoa amin'ny alalan'ny Sinibendrano ao amin'ny commune Mandoto. Raha ny vaovao azo dia kasain'ny fanjakana Ogiazana io Sinibendrano io izay efa nampiasain'ny mponina nandritra ny 20 taona io ka tsy nakasitrahan'ireo mponina izany fanapahan-kevitra izany. Mamy Andrianjavosolo MBS Antsirabe. Tezitra noho ny antso-jay sy ny fakanakeriny rano fisotro madio nampiasainy nandritra ny 20 taona ny mponina ao amin'ny commune Mandoto, commune Maromandray, Taopotaka sy ambany ravikazo ka nanao fihetsiketsehana erovana ny Sinibendranon' ireo sy naneho ny atezerany tamin'ny filanjana Soraba 20 ny omaly sy androany. Tereny fanjakana alaina fotsiny zao hampiasainy ho fandaranasa-panjakana ny Sinibendrano mponina avy amin'ny fikirifama efa hatramin'ny taona 1970 ka omena fotsiny zao ny fikambanana Greta izay misahana izay tetikasan'ny fanjakana izay. Olona narivony maro no efa mivelona amin'izay rano fikirifama zay ary mandola atsakemboka ara-dalàna 2 ariary isan-taona izy ireo amin'izany. Ireo mponina ihany koa no nikaondosy nanao ny ezaka rehetra nahazahoana izay sinibe izay sy nitarika an-drano avy any Andoharano nefa izao anaovana bitory sy bodongerona izao. Tao anatin'ny 20 taona ny afiafy ireo olon'ireo, jalijaly ireo olon'ireo vonanana zao fotodrafitra zao akehitriny raisina kompisoro ho raisiny OEG orinasa hafa no andray azy any amin'ny faritry vakina karatra zavatra ratsy tatana ve sa tsy vita tsara tatana. Politika panjakana ankehitriny mila fampandrosoana, mila rano fiadiovana, mila rano fisotro madio nefa misy ahoana no donginy sasany fotsiny amin'izao kanefa tsy nisy zavatra idirana fa anay personnel nanao an'io zavatra io. Ambaran'ny teknisiana avy amin'ny fikirifama fa azo antoka sady manana ny taonjam-pandeha mafy ny rano izy ireo ka io ny tena antony anaovana terisetra akany fanjakana izany tsy nandoavam-bola ny rano atrzay sa ingy tadiavam-bola ndray ka ampandoavam-bola ny vahoaka. Ivadika vidy rano zany zay satria ho asiana komptera hoe borina vaovao. Ny rano tsy mitovy ny rano fisotro. Nena io miala tany Andoharano eo an-drobine vao mahita masoandro ary io testenay tany laboratoire tany-Tananarivo tany Institut Pasteur rehetra nanao analyse ny testan'io rano io. Tsara dia tsara le rano ka nantoetsy any mpikambana za ivadika rano ohatran'ny sodalo sanatria fa tsy manaratsy dia tsy mety aminy ka miriry le vahoaka tazomina hatramin'ny farany zavatra misy eo aminy fa isorana an'Andriamanitra za tsy potika tsy maninona zao ny anay mivoakojanay. Misy Sinibendrano telo hafa eo amin'ny toeran'io akoatry ny an'ny fikirifama hany vahoaka saingasa inona no tena antony akana ny hany vahoaka mbola masorenany mponina ihany koa nefa ny fampanantenana tsy misy nataony taleparitry ny rano eto vakina karatra. Efa nantaratako zahay tagny amin'ny dingana tagny amin'ny directeur régional vo herinandro zay fa miherinandro oe zanamby izy zay dia ozy izy napelagny hoe raha voatatanareo ara-dalàna io tafiditra ao anatin'ny politika panjakana ozy izy ka tokony ho tatananareo tokony ho tatananareo aza ozy izy io rano vaovao io dia nefa moakory atao maly ameny vorotany izy misy tena maromaro tenaika zareo didimidina io fanjakana tsy mitsinjo vahoaka hoy ireo mponina. Dia mangataka ny filosy zay tompona andraikitra rehetrarehetra ao ambony ao zay mba hanao pimasy kely indray mitodika aty aminay fa tsy mety traika aty aminay mihitsy le fampandrosoana fa nikelana ananay indray ary no asorina aminay.
Anoizantsika ny vaovao kosa sary amin'ity arivariva ity dende ho tanterina aminao ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus izay voaray eto ampelantanana tamin'ity androany ity. 5 indray mantsy ireo marary no maty ny valanaretina coronavirus raha ny tatitra ofisialy androany. 2 amzato ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana 3,700 izay natao. 7 kosa ireo sitrana. Toy izao ary ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao ho amin'ity androany ity. 70 teto Analamanga, 15 tany Atsinanana, 20 tany Diana, 7 tany Matsiatrambony, 2 Tamboeny, 3 Vakanakaratra, 2 Menabe, 4 Analanjorofo, 2 Sofia, 10 kosa ny tany Sava. Tafiakatra 17 sy 300 araka izany nisan'ireo olona izay efa namony ainy vokatry ity valanaretina ity teto Madagasikara. Eo amin'izay vaovao ny fahasalamana izay hatrany dia mbola tsy ao anatin'ny programan'ny mpitondra fanjakana mihitsy aloha hatreto ny fanafarana vaksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Efa maro anefa ny fanehoan-kevitra nataon'ireo olom-pirenena mikasika ny tokony anafarana izany. Nambarany mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ihany koa anefa fa mety hisy fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany raha toa ka tsy miraika amin'izany ny mpitondra fanjakana malagasy. Araora fanadidina nataony namana mpanao gazety Njavandriamahefa teo sary asirindra tsarny Andry Rakoto Malala. Efa miparitaka manerana an'izao tontolo izao ireo karazana vaksiny fanefitra ny valanaretina. Efa saika mampiasa izany avokoa ny ankamaroan'ireo firenendehibe na ireo firenena andalam-pandrosoana aza. Ny eto Madagasikara manokana dia mbola tsy miraika na navara vaksiny ny mpitondra fanjakana. Mety hisy fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'ny anivelana nefa izany ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena. Ny fiantraikany io dia hoe voalohany indrindra ohatra hoe tsy afaka hivoaka eto izany tsika satria ny amin'ny olona izay tsy manana an'ireny karatra efa nanao vaksiny indrindra mety tsy tonga any aminy. Raha izay fa ny fiantraikan'izay mihitsy dia misy enjeu anankiroa ngeza be. Commercial ndray ary géopolitique sy politique ny anankiray. Commercial aloha dia ataon'ny olona tsika manko efa namoaka hoe anao vaksiny efa nisy an'ireny CVO plus reny sisa dikan'izany niresaka tsika hoe mahita ny fierovana amin'ireny zany fa fanefitra moa zany miandry an'le vaksiny dia izay indrindra hoe raha tsy te akan'ireny zany tsika zay zany le izy tsy hanao le vaksiny dia tokony accéléré na fangarina aingana zavatra misy eto Madagasikara. Mikasika izay vaovao izay hatrany dia namoaka fanambarana omaly ny teo anivon'ny Akademia Malagasy. Fanambarana izay natefa tamin'ny filohan'ny Repoblika ny amin'ny tokony anafarana vaksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Zon'ny tsirairay sy ny rehetra hoy ny fanambarana ny misafidy ny fanefitra everina fampifanetana amin'ny fahasalamany. Fanefitra ara-dalàna azo ampiasaina ny vaksiny ka isan'ny fanajana ny zon'olombelona ny fahazahoana misafidy azy hoy hatrany ny fanambarana. Notsipihan'ny filosy ny biraon'ny Akademia Malagasy tao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa ny fampiasana ny foambolana filaminana ara-pitandrom-pahasalamana dia entina eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny lalàna iraisam-pirenena ahafoaka azy ho isan'ny lafin'ny filaminana iraisana izay voarakitra mazava ao anatin'ny toko 7 ao amin'ny dina ny firenena mikambana. Fa eritaona katroka izay no niaina tao anatin'ny coronavirus isika teto Madagasikara. Iray taona ihany koa niaina tao anatin'ny krizy ihany koa isika rehetra. Toy ny ahoana marina ary ny andraisan'ny malagasy ilailazany ny fitondram-panjakana malagasy fa fanafody sy fanefitry ny Covid-19 toy izao indrindra moa navan'izy ireo mikasika izay teo amin'ny fanadihadiana nataony Jessica Miray sy Mateo Prince. Volana Martsa toy izao ny taona 2024 no nahitana trangana Covid-19 voalohany teto Madagasikara. Dia nanomboka teo ny fihiboana sy ny krizy naterany. Vahaolana avonjy davanandro no naroso ny fitondrana. Dia izao miverina mianan-kindray ny aretina. Efa nisy ny talitry ny filan-kevitry minisitra nivoaka ny 17 Martsa teo mandrara ny famorina olona mihoatra ny 200 ny fizarana ny CVO tambavy isaky ny fokotany sy ny fanapariana ny CVO plus. Fa toy ny ahoana tokoa ary ny fandraisan'ny olona ny CVO. Toy ny ahoana ihany koa ny fandraisan'ny olona raha sanatria misy indray ny fihiboana. Raha hoandra amin'ny manokana efa nisotro CVO ve ianao? Mbola tsy nisotro CVO. Tsy mety aloha le confinement raha mbola misy confinement dia tsy mety mihitsy. Le fiainana zao efa raha malala mety dia tsy mety. Raha amiko aloha tsy mety. Raha mbola mioboka indray manboatra dia tsy mety intsony. Tena amiko aloha hoe tsy vita intsony. Tena lasa
Miteraka fahafatesana ao an-trano ilay izy a, miteraka fahafatesana raha ho aty avelany. Amiko ilay izy dia misy vahaolana satria raha amin'izao zao tsika miaritra amin'ilay fisondrotana vary fotsiny efa io no tena efa miditra 500 sy 700 anie zao fotsim-bary. Le CVO aloha amiko raha ho an'ala izy mifidy mazaka mantsy le CVO ka io indray miankina amin'ny tsirairay mazaka le izy sa tsy mazaka le izy. Manao izay zany a marina ny zavatra teneny hoe tokony hitanjona le fahasalamana tsika tena marina izany fa ny tsirairay zany ho responsable amin'ny tenany. Mety tsy ho vitantsika aloha raha amin'le lafin'le toe-piainantsika mety sarotsarotra ihany ny hevitanan'le izy. Tsy mbola hitako moa le tena efekasité le CVM moa ty mbola tsy fantatra hoe tena mahomby be le izy. Fasahirana tanteraka ny olona indrindra ireo mpitondra marary eny anivon'ny hôpitaly araka ny fanankevitra ireo olon-tsotra izay mitondra marary eny anivon'ny hôpitaly sendra ny mpanao gazetinay androany atapitrisany izay vao ampy ety miatrika izany sarotra ho an'ny tsirairay nefa ny mahita izany vola be izany. Araora ny fanadadiana nataony Nambijo Velisitraka sy Tokira Marla. Voalohan-karena ny fahasalamana saingy vidia mbola lafo rehefa atody izay hoe tsy salama izay. Ankoatra ny fivezivezena sy ny fikarakarana isan-karazany, isan'ny olana sedraindreo olona mitondra marary any amin'ny hôpitaly Mpanjakana ny fomba fandraisana sy ny tampoka rehetra indrindra eo amin'ny lafiny ara-bola. Dia rehefa tonga tety indray nefa ny fahasevana nefa mitombo aminao. Tonga ety indray ianao avezivezin'le dokotera fa makatsy makaroa. Lasa sahirana zany le mpitondra mavavy amin'izao fotoana izao amin'ny le iainana. Tena sahirana aloha le manana marary amin'izao fa tena le vidim-panafody ato aloha zany tena lafo dia mbola tsy voahomana aloha zany amin'izao fa mbola trosany ana aloha amin'izao dia tokony efa hivoaka maly zay zao fa le trosany mbola tsy vita dia mbola miandry zay. Mitentina areta-pitrisa farafahakeliny ny vola mila homanina raha hiatrika fandidiana raha ny fanazavan'ireto olona mitondra marary teny amin'ny hôpitaly ireto. Ao ireo nodidiana noho ny antony ara-pahasalamana manokana, ao koa ireo izay tsy maintsy nodidiana noho ny fahasarotana teo am-piterahana. Ny vola raha malala amin'izao ny fiainana. Mafimafy no mitady vola nefa ny mora kely mandany alizy efa ety amin'ny hôpitaly no tena tsisy dika mihitsy izany vola zany amin'izao hoe tena ao anatin'ny maly sy androany zany efa mahalany 5 millions. Fanafody fotsiny hompiavena fotsiny izao vidina fanafody zay fotsiny izao zavatra fanafody kely efa vidina 1,5 million. Teo amin'ny 1,5 million teo zany zay vola hoe mivoaka zany. Tsy niomana mihitsy zay zany fa vola hoe raha etsy iterahana tsotra ny hoe mba voahomana anay dia tany amin'ny hôpitaly tany amin'ny SSBD dia nakaron-drazana akaty. Manoloana izay resaka mikasika ny aretina sy ny saram-pitsaboana izay indrindra mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe efa mirongatra izao ny valana aretina COVID-19 aiza ho aiza ny fandraisana tanana ireo marary efa ampy ve ny fitaovana hoety miatrika izany any anivon'ireo hôpitaly Mpanjakana ary manahoana ny vola efa noman'ny fanjakana ho amin'izany. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray no entsika manohy ny fiarana amin'ity arivariva ity mikasika ny lalao izay ho ataon'ny bareny Madagasikara ny herinandro ho avy izao dia nisy androany ny afatra sy ny tia-fampahirezana nataon'Andriamatoa Raoul Arzaka Rabekoto filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Nambarany tao anatin'izany fa dingana lehibe no miandry ny ekipa pirenena malagasy amin'ity farany volana Martsa ity izay zava-dehibe ho an'ny mpilalao, ho an'ny mpitantana ary indrindra ho an'ny malagasy ka miantso ny rehetra ny tenany iara-entana sy iray fo mba atratrarana ny tanjona dia ny fandresena izany. Miantso ny rehetra ihany koa Andriamatoa Raoul Arzaka Rabekoto mba ifamela raha nisy ny disadisa ihany koa ho iatrany ity filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ity. Raha tsy haivina moa dia tsy eto an-toerana ity filoha ity noho ny amin'izao fotoana izao zany noho ny raharaha izay nanenjehana azy. Fa asa raha fantatrao fa andro maneran-tany ho an'ny fahasambarana ny datin'andro anio izany. Nitondra fanazavana mikasika izany hoe fahasambarana izany ireo psikologa izay nitafa tamin'ny mpanao gazetiny MBS androany. Nambijo Velisitraka sy Tokira Marla no nanao ny fanentediana. Fahasambarana
toe-tsaina ananana no ahafahana misitraka izany ary mitaky fiovana sy fiezana avy amin'ny tsirairay. Tafiditra ao anatin'ny famaritana natao hoe fahasambarana ihany koa ny fahaizana miaina sy mifaly amin'izay eo am-pelantanana. Rehefa misakafo ianao matory ianao voky ianao dia efa dingana iray izay. Misy dingana maromaro ilay izy mandrapatonga amin'ny hoe rehefa tanteraka amin'izay tianao hatongavana, izay koa mantsy tonga mahatonga any amin'ny fahasambarana hoe manana tanjona ianao. Miezaka ianao dia makafy an'iny vokatry ny ezaka ao iny mahatonga any amin'ny fahasambarana noho ny hoe mitsiriritra izay tiany olona fotsiny. Fa indrindra ny tena hoe fahasambarana ho an'ny olona dia fahatanterahana sy hoe fahasambaran'ny taranany. Ny hatongavana amin'izay aloha dia miezaka mihoatra raha ohatra hoe tojo fahasairanana dia miezaka mihoatra an'izay, mihoatra ny raritsaina sy mihoatra ny mety hoe zavatra manahirana eo amin'ny andavanandrom-piainana. Izany hoe raha misy ary ny zavatra mahasositra sy manahirana dia miezaka mihoatra an'izay foana. Atao hoe fahasambarana dia fanananao ny atao hoe paix interne na fiadanana anaty. Rehefa mahatsiaro sambatra izany ianao dia mahatsiaro fiadanana ao anatinao amin'izay rehetra ataonao. Ary iny fiadanana iny miteraka fifaliana ho anao. Dia rehefa ampy ho anao ilay hifalianao izay anananao dia sambatra ianao izay. Araka izany, misy ireo fahadiana sy soroina mba hampahomby ny olona iray eo amin'ny fiainany ka ahafahany manatratra ny fahasambarany. Tsy mahasambatra indrindra dia ny fialonana, ny tsy fankafizana fiainana, ny fitsiriritana, ny fananana eritreritra hoe ratsy foana zavatra mitranga, tsy mba mahita miratra mihitsiny ny fananana eritreritra hoe za dia ratsy foana, fieritreretana hoe za tsy mba mahavita zavatra, ny fifosana olona koa, satria fifosana olona ianao tsy mifantoka amin'ny fiainanao za fa alozanao mijery ny fiainan'olona, izany rehetrarehetra izany dia efa tsy mahasambatra. Izany koa ny tsy mahasambatra dia ny fitazomana andolo-po. Tena fahavalon'ny fahasambarana angamba dia mijanona eo amin'ny lasa izay tsy mety. Manana fahafahana foana ianao hanatsara ny hoavinao. Fa raha ohatra ianao mijanona eo amin'ny lasa, manenina ny zavatra tsy vitanao tany amin'ny lasa dia tsy ho sambatra mihitsy ianao. Mila mahay koa mionona amin'izay ananana, mifaly amin'izay ananana satria rehefa mitadiny tsy misy dia tsy toto an'izay fahasambarana izay mihitsy. Mila ianarana ny fahasambarana ary mila manao jeritodika ny tontolo andro ka mametra-panontaniana amin'ny zavatra hita fa tena nahafinaritra nandritry ny andro raha ny fanazavana hatrany. Izay ny amin'iny fa ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mbola anatin'ny savorivory tanteraka amin'izao ny toedra raha-pirenena ao Birmanie ao amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra ny manao fitokonana ny vahoaka noho ny fananganam-panjakana nisy tany antoerana ka miamafaitra ihany koa ny fifandonana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana. Anjavandre Mahefa sy Andry Rakotombalala. 700 hatreto nisan'ireo sivily namony ainy vokatry ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana tao Birmanie taorian'ny fanonganam-panjakana nataony miaramila tany antoerana ny 2 febroary lasa teo. Olona anjatony ihany koa no fantatra fa tsy hita popoka rehefa nosamborin'ny mpitandro filaminana. Androany dia raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny Rontota. Ny vahoaka izay manameloka hatramin'ny farany ny famonoana sy ny jado natao amin'izy ireo. Mahafantaraka izany ny toedra rao Birmanie satria dia saika ahitana korotana sy voan'olona hatrany isan'andro. Misy amin'ireo mponina sasany any antoerana mono ny safidy ny ala atao amin'ny renivohitra Birmanie noho izay anton'izay. Misy amin'ireo mpitandro filaminana ihany koa no efa miala sy mitsoponenana tsikelikely manoloana ity zava-misy ity. Araka loharaham-bavao hatrany mikatona tanteraka amin'izao ny anao manjery any antoerana ankoatra ny anao manjery mpanjakana. Araka mifantatra mpanao gazety 30 hatreto nanaovandreo miaramila fanadidina raha toa ka efa nisy mihitsy ireo voasambotra. Ny vaovao politika kosa indray dia notanterahana androany ny fifiamparabana natratra ny taona vaovao ho an'ny antoko-timma ao amin'ny boribory tany faharoa. Ny tarika izany tena toerana moa ny solombavam-bahoaka sy ny mpiara-miasa aminy. Nanao fanadidina kosa Germaine Menjanary sy Manora Andre Malala. Antoko manana ny tanjany sy ny heriny eo amin'ny sehatra politika eto amin'ny firenena ny antoko tiko Madagasikara. Voromaro androany ireo lohandohan'ny mpisorona ao amin'ity antoko ity izay avy ao amin'ny boriboritany faharoa
ny fiampiarahaba natratra ny taona vaovao 2024 tanjona atrano hoy ny solombavam-bahoaka ny fampivondronana sy ny fampionana ny mpiray antoko ary ny mpikatroka ka nahitana solotena avokoa ireo fokotany miisa 420 izay mandrafitra ny boriboritany faharoa tsara hitanao miara amitolona ary tena famorenan'ny olona eto amin'ny deuxième arrondissement satria tamin'ny herintaona ane le sekranao zavatra be da be le efa tena teo mpanasakafoanana mihitsy efa vita ny sakafo le hoe tsy afaka nanao tapoka noho ny fiboahana roa taona zany dia ohatra hoe ny olona hoe aiza ary mbo fampiarabana zay mamalagasy zay sotran'Andriamanitra mbo samy mivelonaina sotran'Andriamanitra afaka mitolona sotran'Andriamanitra afaka manao ny didy dia zay natsona tamin'ity indray mandeha ty ary natsona tamin'indray mandeha ty dia ny CM conseil municipal dia ny AP ny assistant parlementaire dia ny ex-député dia fokotima rehetrarehetra dia nakana olona 5 isaka amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra reo le olona tena hoe talohandoha ampisona zany hoe misy olo tena ny daholo ny ohatra ara lizy misy mihoatra be da be ny prévière lizy natao satria natao tsotsotra no ty amena ara-pahasalamana ty tena manahirana ankoatra ny fifampiarabana natratra ny taona vaovao dia efa miomana sahady ihany koa ny antokotima ao amin'ity boriboritany ity amin'ny fameloma maso na ny redynamisation ho an'ny antoko mbola fanamafisana indray mbola eto tsika tima eto amin'ny deuxième arrondissement ohatra le redynamisation le izy nanavana izy hoe mbola eo tsika mbola vonona io le fanamafisana le redynamisation ny arrondissement ny deuxième arrondissement dia rariny tokoa efa hita hoe mbo ny andro iray mbo hifampizarana ny hafaliana mbo hifampizarana ny zavatra hoe inandray ny stratégie ataontsika amin'ny manaraka ianao zao 5 isaka amin'ny fokotany miaraka amin'ny fokotima miaraka amin'ny ny olom-boafidy CM sy ny AP dia tena samy mbo manentana n'le olona daholo rehetrarehetra hoe mandresy lahatra le olona zao nge satria dia aleo ndray zany miezaka mandresy lahatra tsirairay amin'ny olona tsirairay eny amin'ny quartier misy anazy eny nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanamafisany solombavam-bahoaka momba ny fandaharana miara-manonja nambarany fa ilaina ny fijoroan'ny vahoaka amin'ny fahamarinana sy ny filazanany marina eto amin'ny firenena mijoro ny antoko mba ho an'ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana famahaloana ny kabary izay ho ataon'ny filoham-pirenena ny oalina sy ny olana sedrain'ny firenena ankehitriny dia naneho ny heviny tetsy amin'ny fohibeny tetsy belaira ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM nitondra ny heviny ihany koa izy ireo mahakasika ny olana izay sedrain'ny fampianarana ambony ankehitriny Jessica Miray sy Andra Kotomalala no nanao ny fanadihadiana hatramin'ity taona vaovao raika amin'ny 24 ity sambany no hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny filoha sambany tokoa satria na fifampiarabana natratra ny taona aza tsy nisy fa fifandrifian-javatra ve rehefa avy nanao fandaharana miara-manonja ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana no hiteny ny filoha voalohany indrindra aloha hoe iarahantsika mahita fa ikabary ny filoham-pirenena rapitso ary izay saorako manokana ny président Marika Ravalomanana amin'ny fahakingatsaina fa raha tsy niteny président Marika Ravalomanana tsy miteny ratsiraka ary tsy miteny ny filoham-pirenena sotra betsaka président fa tena mendrika sy lesona ho an'ny hafa zay ny ilanantsika eto amin'ity firenena ity mba hanome lalana sy toro lalana ho an'ny hafa dia makasitraka dia makatelona andriamatoa filoha no fahaizanao misitona sy mitarika ny firenena amin'ny lalana tokony alehany ka na mianatra ny hafa isorana azy zany satria ny soa fianatra ka na iza mianatra sy manana makatahaka zavatra ataony président tsy manana lahilo amin'izany zahay satria tanindrazana nondrasana fa indro kely ny zavatra tiana itsipy ny zavatra ho tenenina tena hamaly ny etaetan'le vahoaka malagasy koa ve sy ny zavatra misy nitranga amin'izao fotoana zao ny zavatra ho resahana sa mpanenjika tozoro maparana ka hoe nanao président Ravalomanana dia mba hanao koa zahay fa sa tena hamaly ny etaetan'ilay zavatra misy tsika zao valanaretina mirongatra le valanaretina fitakiana maro samihafa eto seroa dia nagaga ihany koa nahita ilay filazan'ny prime ministre hoe tsy nivola akory ny tsy misy andoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra fa ny fomba fiasa antsonety
ianao mahafantatra satria responsable ianao manino ianao mivandravandra fotsiny avelanao ny ankizy hitaksy hodaroany lacrimogène sy ny rehetrarehetra re gadrao ary le olona zany raha tena zavatra marina zavatra retsanareo gadrao le olona fa zataonareo ohatran'izany ny zanakay zany lasa sorona foana nefa nareo milaza fa misy vola miala tsiny miala fondo fa tsy ho zakanay zavatra ohatran'izany kosa tsy mahazaka an'izany zahay andrasany indray araka izany izay votoatiny kabariny filoha fantafa tamin'ny mpanao gazety ny teo anivon'ny RMDM sampana toliara fanambarana izay niresahana momba ny atsonjay politika sy ny olana atrehana any atsimo no anton'izany rehetra izany Germain Menjanary sy Manora Andriamalala manjaka ny ramatahora sy ny antsonjay avy amin'ny olom-panjakana sy ny tompona ndraiky mpanjakana ho an'ny mpanohitra ny fitondrana ao toliara amin'izao fotoana izao fiara iray no notazomina sy nampidirina fourrière vokatry ny fiarana tamin'ny vehivavy mpanohitra tao anatin'ny fetiny fankalazana ny Valmarsa tsy azo ekena ny tahaka izao hoy ny RMDM sampana toliary fitazomana tsy ara-dalàna ny olona nampindrana fiara ny vehivavy RMDM tamin'ny fambolekazo nataon'izy ireo satria nampindrana fiara hitaterana ireo zanakazo ireo nanameloka tanteraka ny fanaovana ramatahora mba tsy hanambarana na tsy ilazana ny tsy mety ataon'ny mpitondra fanaovana perquisition ny tranony mpanohitra tsy misy fampisehoana akory ny mandat de perquisition avy amin'ny fitsarana trano 5 no natao perquisition trano député teo aloha Razatondra efa tratra ihany koa ny trano ny Andriamatoa Emopotsy mpamboatra sareta ao Betania Tanambao Toliara efa napororona koa i maître Elsoa fa atao perquisition ny trano fanagadrana piasa madinika nanao ny asa noho ny baiko tamin'ny trafic volamena 73 kg et demi nataon'ny mpitondra sorona hiarovana ny trondro vaventy no mafizin'izy ireo nandritra ity fanambarana ity fa manjaka tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra maro marodidina any Toliara manampitrotraka ny fanjakan'ny kere ary saika isan'andro no ahenoana fahafatesana manjaka ny fahatolona noho ny kere amin'ny faritra Androisy district Ampani amin'ny commune Androka saika isan'andro no ahenoana ny sy ahitana fahatolona amin'ny commune io zaza sy olobe no lasibatsy ny fahafatesana tsy misy mpiteny mangina tsy andrenesapeo ny mpitondra aty atsimo indrindra ireo olom-boafidy avy aty tsy ahitana vahaolana ny fandriam-pahalemana ny tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny distrika maro singanina manokana ny distrika ny Morombe fanafihana fanankanan-dalana ny fiaran'ny mpandraharaha maro ny halatromby saika isan'andro jerem-potsin'ireo halatromby avy amin'ny distrika ny Toliara 2 makany amin'ny distrika ny Sakara fa makasika kosa ny teny izay nataon'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa momba ny vantsim-pianaran'ireo mpianatra eny anivon'ny université dia mpanao politika iray no nitondra ny heviny makasika iny fanazavana iny ny tsikaritra aloha hatreto dia lasa fahazarana ho an'ny olom-pirenena sisa ny fahenona izany resaka kolikoly amin'izao fitondrana izao fa ny adadina nataon'ny Germain Menjanary teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Manora Andriamalala fa noho ny olana ara-teknika dia hoarantsika amin'ny fotoana manaraka izay faneho-kevitra izao maloana ny toe-draharaha sy ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao dia naka ny hevitra ireo olom-pirenena teny Andalambe teny ny mpanao gazetinay androany ahoana tokoa ary ny fomba fijerin'izy ireo ny raharam-pirenena ankehitriny inona ny tena andrasan'izy ireo amin'ity fitondrana ity anjavandry maefa sy andry rakoto malala tafiditra anaty krizy lalina ny firenena na ny lafiny ara-sosialy izany na ny lafiny ara-ekonomika nanampitrotraka ny valanaretina Covid-19 izay mbola misy amin'izao fotoana izao sehatra maro no voatery ato be ireo tsy hanasa vokatra izany maro ihany koa ireo very fitadiavana tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana mihamarefo ny ankamaroan'ny vahoaka ho an'ireo olona sendranay teny Andalambe androany dia sehatra maro no mila fanarenana hoy izy ireo ka tsy tokony hovariana mirendrarendra fotsiny ihany ny mpitondra fomba fijeriko an'ilay fitantarana ny firenena zany dia ohatrany hoe le fanjakana zany tsy dia mijery an'ilay sosialim-bahoaka fa ohatrany hoe any amin'ilay fotodrafitrasa no masony nefany
le fotodrafitrasana mitsangana raha tsy dia misy miakina loatra amin'ilay fiainam-bahoaka dia tokony mba hoe le sosialy zany tokony zava-dehibe ho jerena alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Vahaolana nataon'ilay fanjakana zany miditra lalilala kokoa amin'ilay fahamanan'ilay olan'ilay vahoaka ara sosialy surtout amin'ny resaka fahasalamana misy teo mividina PPN zany dia eo koa moa ny fampianarana zany zay zany tena dia amin'ny fandriampahalemana koa eo koa ireo zany ny zavatra efatra tokony vanaingana dia aingana mihitsy idirana tena anina mihitsy. Tokony angarahara tsara zany ny fitantanan'ny mpitantana ny firenena indrindra mahakasika ny arabola eto amin'ny firenena. Ohatra akaiky fotsiny raha mena tosika fameno zany tsika dia lasa ny olona anankiray miverina intelo mahazo dia noho izany zany tsy misy fiovahany mihitsy le tarehimarika fa ny olona anankiray ihany no miverina intelo. Ilay indisy zany aloha diso raha tonga any amin'ny banky iraisam-pirenena na sehatra mpamatsy volantsika hoe olona telo tapitrisa no nahazo ka raha telo tapitrisa averina intelo dia telo tapitrisa ihany fa raha telo tapitrisa ampitomboana telo dia lasa olona sivy tapitrisa zany ny sitraka an'ilay fanampiana. Donc zany tsy izay no zavatra nisy teto amin'ny firenena fa olona telo tapitrisa ihany ny sitraka an'ilay fanampiana. Raha mahakasika ny sosialim-bahoaka indray dia tena hitako hoe ohatran'ny akoho kely tsy paza fotsim-bary ny vahoaka malagasy tambatambazana kaly-tsinjo inona dia avy eo mahatonga ny olona tsy asy ireny kamo fotsiny lasa tsy mety zany le hoe tia ny varinareo dia mitanynandro fotsiny izy dia manana ariary zato dia misakafo amin'ny atoandro dia tena fampahantrana mihoampampana ny vahoaka zany ny fanaovana an'ireny zavatra ireny satria ny asa ny tokony omena ny vahoaka. Angambany eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no resantsika dia eo aloha voalohany indrindra ny resaka fandriampahalemana amin'ny tontolo ambanivohitra zany dia na miezaka ohatra n'inona raha ny teknisianina andeha ampiofana mahita ny famatsim-bola sy ny karazany raha ohatra ka tsisy ny resaka hoe fandriampahalemana zany dia ho zava-poana ihany zany. Eo amin'ny lafiny fandaminana ny resaka lalam-piarina atao hoe mbola tsy dia tena mahasahana tanteraka ny atao hoe fandaminana ny lalam-piarina zany ny ataon'ireo rafitra ireo raha izy koa ohatra ataontsika hoe resaka ny vanille zao amin'izao fotoana izao ny mikorotana ambony ambany foana io resaka vary io ary. Nanamafy moa nisy olo-mamahoaka totosoa andriamampandry fa ilaina amin'ny fifampitiniana raha toka misy ny firosoana makany amin'ny fihibohany. Ilaina pakady matotra sy entitra izany mba tsy hisian'ny fahampotehana raha ekonomika sy ny ara-sosialy indray. Io moa dia miankina amin'ny gamanam-pahaizana io miankina amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana io mijery tsara n'izay ary miankina koa ny fijerena ny toekarena sy ny fandrarana ny secteur privé tokony misy zany karazana ladinika sy fahakakevitra avy amin'ny rehetra zany ny acteur rehetra mba miara manapaka an'izay mba mijery tsara zany hoe ahoana ny fomba hitondrantsika anazy fa na raha ny mpitondra fotsiny no zay didohany no atao dia izay ny tsy nahomiazany nataontsika tamin'ny fijerenany ty coronavirus ty hatramin'ny taona lasa. Dia ny fanadadiana iny akory ny tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity herinandro ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niarany sala nanatotosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny veloma ho amin'ny alatsinainy indray ry tompoko lasy sy tompoko vavy.